manina tsara amin'ny fotoana. Sabata na ny voaloham-bolana reny fotoam-pivavahana voatery reny reny a, na ny fotoam-bavaka andavanandro dia ataontsika tsara homana tsara mihitsy mba ahafahantsika mandray valim-bavaka sy mahita ny voninahitr'Andriamanitra zany. Dio tsara daholo zany ny vehivavy sy ny lehilahy rehetra, ny tanora, ny ankizy rehetra dio tsara. Rehefa madio tsara ianao a, mandeha mivavaka amin'izay rehefa avy eo. Zay ny mahakasika an'iny vavaka iny. Fa ampianariko indray ianao zany satria resaka vavaka sy fitahian'Andriamanitra no ampianariko antsika eto a, mba hahatonga anao ho tahian'Andriamanitra. Ny antony zao fampianarana zao a, tsy tokony ho latsalatsain'ny olona zany intsony ianao ary. Tsy tokony ataony olona tsinotsinona zany intsony ianao. Tsy tokony antehatra aman'olona zany intsony ianao. Ny hoavinao a, tadidio hatramin'ny farany mandra-pahafatinao mihitsy ty teniko ty hoe ny hoavinao a, aza ankininao aman'olona. Hoe za tsy tafita raha tsy ry olona ry. Za tsy tafita raha tsy manampy ary olona ry. Aza ankinina aman'olona ny hoavinao. Fa ianao sy Jesosy rery. Ianao sy Jesosy rery no miezaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany, fa ny olona natao hanampy fotsiny. Fa be dehibe amintsika ny manankina ny hoavintsika sy ny fiainantsika ray manontolo mihitsy amina olombelona dia raha sanatrika tsy ohatsony ny olona iny na matamika ny olona iny dia tonga dia manaraka azy koa ngamba ianao. Zay ny zavatra misy. Ka tsy tokony ho fandatsan'ny olona intsony isika ary tsy tokony taraina intsony hoe za tsy manana, za ohatr' zao, fa ampianarina anao eto ny tokony atao mba hahatonga anao ho tahian'Andriamanitra ry avana malala ao amin'ny tompo. Donga madika baiboly tsika ohabolana toko 7 manomboka ny 1:7 no anomboantsika azy. Ohabolana toko 7 a. Ohabolana toko 7 manomboka ny 1:7. Miara-mamadika baiboly tsika dia mba hitanao tsara ny verset zay vakiko a. Amizay ianao tsy mametraka fanontaniana intsony rehefa avy eo tonga dia mazava tsara daholo ny fampianarana. Ohabolana toko 7 manomboka ny 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta. Mankalany Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra, dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary iotra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Averiko kely mihitsy ny vaky teny. Mankalazany Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra, ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary iotra ny ranom-boaloboka amin'ny vata fanatazanao. Tanao tsara zany ry avinao malala. Eto zany ny baiboly dia mampianatra antsika raha tena hiresaka mahakasika ana fitahian'Andriamanitra marina isika. Dia voalohany indrindra aloha zany dia mila manana an'ilay toe-po sy toe-panary toe-tsaina ianao a, mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fanananao rehetra. Entinao anomezana entinao ampiasana ho fankalazana, ohatrany hoe ho fampitombona ny herin'Andriamanitra, ohatrany hoe ho fampitombona ny fanjakan'Andriamanitra, fanitarana ny voninahitr'Andriamanitra, fanitarana ny asan'Andriamanitra. Zay le hoe mankalaza an Jehova amin'ny fanananao rehetra. Azavaina tsara le izy. Tsika nge rehefa mankalaza dia manome voninahitrin'Andriamanitra manandratra azy. Ohatra hoe Andriamanitra mankalaza anao a, mitombo fahasoavana ianao, aoka hitombo ny voninahitra ao, aoka hitombo ny herinao, misandrata amin'ny avy indrindra. Ohatr'izay ny fataontsika rehefa mivavaka, any amin'ny vavaka ka hoe mankalaza an'Andriamanitra. Fa eto ny baiboly tsy miresaka hoe mankalaza an'Andriamanitra amina vavaka, fa ozy izy manao hoe mankalaza an Jehova amin'ny fanananao. Mankalaza an Jehova amin'ny fanananao. Zany hoe ilay fananana, ilay zavatra anananao. Tsy fantatra hoe inona daholo ny zavatra anananao, fa za zao mahita hoe misy vehivavy manana trano eto a, misy lehilahy manana fiara eto a, misy lehilahy manana tany be eto a, misy lehilahy manana ny zavatra rehetra, misy mpivady manana ny maha izy azy. Misy olona izy tsy manam-bola, fa izy kosa mamboly ary tena manana ny maha izy azy ihany koa. Izy tsy manam-bola, fa izy manana omby be dia be. Izy tsy manam-bola, fa izy manana tany be dia be. Zay anananao ao, misy kosa tena kely ny ananany. Zara izy raha manana efitra anankiray kelikely, dia ao mba misy fandriana kely ao, misy armoire